Vao ny fonina kosa no isarahantsika fotoan-dehibe no tanterahana amin'ny FGKM Ampahindrala Famonjena ny 15 volana Oktobra ho avy zao amin'ny fotoana ito tokoa no anatanterahana ny fetin'ny taranaka ao an-toerana. Tanteraka ny fetin'ny taranaka ny fiangonana FGKM Ampahindrala Famonjena ny alahady 5 Oktobra ho avy zao fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana tokoa izy ity ka dia antsoina ireo kristiana rehetra sy ny zanakam-pelezana. Ireo kristiana an-toerana dia efa manomana fatratra izay fotoan-dehibe izay. FGKM Ampahindrala Famonjena izay ankalaza ny fetin'ny taranaka ny alahady 5 Oktobra 2024 izao ko manentana antsika rehetra samy ho tonga maro avokoa anatrika izany fetin'ny taranaka izany ary ifampilaza amin'ireo taranaka rehetra izay ao amin'izany FGKM Ampahindrala Famonjena io mba ho tonga amin'izany alahady 5 Oktobra izany. Fa dia ny samehomantsika amin'ny rakitry ny taranaka izay efa mahazatra antsika hateriny ery aloha ery koa dia tongava maro iavana mba ho voninahitra Andriamanitra. Ny fiangan'ny fiainana moa zany dia amin'ny fitora sasany eo amin'ny transport vatsy Manjakaray. Soratana lalana dia ao amin'ny Snack L Manjakaray any, amin'ny Salandalana dia 3 ariary. Aza dimy riavana fa fotoam-bokatra amin'io dia manaka antsika menaka avy koa mitondra izay fotsika rehetra dia aza dimy ihany koa fa misy sakafo fiambonana amin'io izay amidy amin'ny vidiny rary. Manantena ny fahatongava maro noho izany indrindra ireo zanakam-pelezana ny avy eo anivon'ity fiangonana FGKM Ampahindrala Famonjena ity hiatrika izay fetin'ny taranaka izay. Isy moa ny ezaka fanamin'ny fisape-ho tanterahana mandritra io fotoana io. Enery toboko lasa toboko vavy ny sarany ihany koa no entina manakatona tanteraka ny fampalalamba-baovao tamin'ity takariva ity misaona amin'ny tafitafina tolotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola tsy saraka ihany koa amin'ny fahita lavitra ma-TV ho amin'ny rapitso mamy fotoana anao hatrany ny sampana fampalalamba-baovao mametraka ny veloma mandrapitafo amin'izay indray ary veloma.